Eny ary tompoko vavy sy tompoko lahy mbola faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary ety ampiandohana mbola toy ny mahazatra ary tsy miova foana ny zavatra zay antanako anareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Azadino ny miabone ny chaîne atsika indrindra manisy like ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Zay ary Noela andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany ary toy izao ny fanaovana azy. Androany mo isika hiresaka zavatra malaza eto Madagasikara ary izay foana moa ny zavatra hiresantsika isanandro eto ary tsy ataontsika lava akory fa drakidraky ny hinampotaka avy hatrany tonga de vavany. Nisy zavatra nivoaka mikasika ny solombavambahoaka Masgolamali moa dia efa iarahantsika mafantatra satria anisan'ny solombavambahoaka izay tena malaza eto a Madagasikara. Amin'ny ankapobeny moa no hiresantsika eto fa raha te hanaraka ny amin'ny antsipriny zany ianao dia manasanao hanaraka ny page ny Cool TV ary tsy dio ao anatin'ny page fa ho hitanao izany zava-drehetra izany fa na zany na tsy zany aza dia ho resantsika amin'ny ankapobeny ny mikasika an'izany solombavambahoaka Masgolamali izany. Tokony havosotry ny fitondram-panjakana aingana dia aingana tsy misy fepetra ny solombavambahoaka Masgolamali izay voasambotra taorian'ny fametrahana fitoriana mikasika ireo tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka teo iny raha nambarany Amnesty International. Noho ny antony arapolitika no hitazomana ny solombavambahoaka Masgolamali hetsika famoretana izay manitsakitsaka ny lalàna regionaly sy iraisam-pirenena mifehiny zon'olombelona izay hananany Madagasikara andraikitra ny fanajana azy sady manitsakitsaka ny zo hivezivezy ankalalahana ary honina ao anatin'ny fanjakana iray araka izay voalaza ao anatin'ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples ho inambarany Tizera moa dia tale regionalin'ny Afrika antsinanana sy Afrika andrefana eo anivony Amnesty International. Zay moa ny zavamisy ry tompoko vavy sy tompoko lahy tanindrazana ry vahoaka malagasy koa dia mahafaly anay ny milaza izany amintsika rehetra ho an'izay efa mahafantatra moa dia mampiatsiaha fotsiny ny zavatra izay ataonay. Tanatin'ny ity fanambarana ity dia mbola nisy tsindry sy nisy ny fampisehivana kely izay milaza hoe nisy ireo tsy fanarahan-dalàna hitany rehetra sy azo horonan-tsary ary anisan'izany ny tsy famelana ny déléguen'ireo candidat solombavambahoaka miisa 3 tsy hiditra tao anatin'ny bureau fandatsaham-bato sy ny fanatanterahana ny fanisaham-bato izay tsy natrehiny izy reo nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tao amin'ny district Tsihombeo. Ny solombavambahoaka Masgolamali moa dia nosamborina tsy misy didy raha nivaovao niparitaka ary tamin'ny 1 May lasa teo izany zavatra rehetra izany koa dia ampahafantarina isika rehetra satria isika malagasy araka izay efa nolazaiko foana dia mananjo afantatra ny vaovao ary mananjo haharaka ny zavatra mandalo eto a Madagasikara. Apetraka atsika ny mikasika an'izay solombavambahoaka Masgolamali izay ndeha ary isika hiditra amin'ny zavatra manaraka izay tsara ho fantatra ary indrindra izay tokony ho fantatra ny vahoaka malagasy pray tanindrazana tsy vaky volo tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny manaraka moa dia anisany tsara alentahaka satria ny soa fianatra hoy ny fomba fiteny malagasy dia any amin'ny reny malala tsy aiza moa izany fa la Frantsa 7 taona no zandriny indrindra amin'ny candidat nisoratra anarana amin'ny fanadinana baccalauréat 4 ao Frantsa araka ny nambaran'ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Nisoratra anarana ho candidat tsy miankina izy record ity iray ity ho hatran'ny ministère ny fanabeazana satria raha ny taonany dia tokony ho mbola classe CED no misy azy nefa izy dia efa hitantsika izao nisoratra anarana hanao fanadinana baccalauréat ka izany indrindra no antony ilazako hoe tsara alentahaka izany satria nisoa fianatra araka izay efa nolazaiko teo. Avy amin'ny Académie Strasbourg no misy ity mpianatra kely ity ary ny spécialité matematika sy fizika chimie no misy azy. Nohon' zany dia aingany ho toy izany daolo ny zaza rehetra satria ny fianarana ny lova tsara indrindra ary ny fianarana dia tsy mahavery mandeha satria izay mahay dia tsy voambaka ary amin'izao fotoana ny fandrosoana izao dia ilaina tokoa izany fianarana izany. Tsetsa tsy ahitra moa iny ary tsara ampahafantarina satria zavatsoa iny ndeha ary hiresantsika koa ny manaraka izay malaza eto Madagasikara ary hiverina eto Madagasikara isika satria eto Madagasikara
foana ny tena imatimatesantsika satria isika dia malagasy. Ny tamin'ny omaly dia nidina andalambe nitokana noho ny fahatapahn-drano lavareny nimponina andravoangy fa androany moa dia hojerevantsika ny mety hotovin'izay fa izay ny zava-misy koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Zay koa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia apetraka atsika hatreko ny mikasika an'izay ndeha isika hijery ny vaovao izay manaraka izay anisan'ny nalaza ny omaly mikasika ny mpandraharaha moa ity vaovao ity sy mikasika ny mpividy entana ka toy izao ny vaovao izay niparitaka. Mpandraharaha mpividy entana any ivelany miantso ny fanjakana hanafona ny lalàna mametra ny vola azo entina mivoaka any Madagasikara ho 10 000 euro. Entana kely ihany no azo vidina amin'izany vola izany hialany fandaniana rehetra hoy ireo izay mpandraharaha izay niantso ho an'ny fanjakana. Matiantoka ireo mpandraharaha malagasy ny mpandraharaha vahiny anefa afaka mampiditra entana amin'ny kontonera maro eto hoy ny fanazavany izy ireo hatrany. Mbola mikasika an'izay mpandraharaha malagasy zay ihany vao tamin'ny herinandro teo no nisy mpandraharaha malagasy tratra nitondra vola moatra ny 10 000 euro teny ivato ary nalainy fadintsiranana manontolo ilay vola tokony hakany entana hoy ny fanazavany izy ireo. Zay koa moa ny marariny ny mpandraharaha koa dia anisan'ny vaovaony ely ka ampahafantarina isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ary indrindra ampahafantarina ny vahoaka malagasy tsy vaky volo piray tanindrazana satria araka izay imatimatesako sy averiko matetiky foana ny hoe zontsika rehetra ny hafantatra ny zava-misy, zontsika rehetra ny hahalala ny vaovao eto a Madagasikara. Reny moa ny zava-misy sy ny vaovao koa dia ampahafantarina foana ndeha isika hiditra amin'ny zavatra manaraka izay malaza eto a Madagasikara tsy iza moa izany fa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Raha vao miresaka izany Nirina Andry Rajoelina zany isika malagasy dia fampandrosoana avy hatrany ny ao an-tsainy malagasy ary izany Andry Rajoelina izany dia anisan'ny vahoaka izay tena mambabo ny fony malagasy ary tia fandrosoana ary miantra ny piray tanindrazana aminy. Miresaka mikasika any Andry Rajoelina zay isika ny omaly moa dia nanao fanambarana ny tenany hoe Madagasikara mandroso malagasy miara mientana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Hitanareo am'izany vao manomboka ny teny izay soratany dia efa fitiavan-tanindrazana sy fandrosoana avy hatrany noresahany ny filoham-pirenena izay miantra ny vahoaka ary tia fandrosoana. Mbola nito moa ny fanambarana izay nataony ny hoe miray fo sy saina manokana amintsika any an-tanindrazana ny tenako amin'izao fitoam-panokafana ny fankalazana ny niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara izao hoy ny filoha Nirina Andry. Tsy kely soroka aho fa hiasa ampitiavana lalandava handeha hatrany amin'ny farany tany raha ilaina hikatsaka ny soa sy ny tsara ho an'ny malagasy. Izany no antony ireo fionana sy fanaovan-tsonia samihafa vita sy mbola hatao hoy filoham-pirenena izay tena tia isika malagasy tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Hitanareo amin'izany fanambarana izany dia tena avy amin'ny fofeny fitiavana tsy misy fiatsarambelatsy fa tena tiany tokoa i Madagasikara ary tiany piray tanindrazana aminy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na ny kely na ny be na ny zandry na ny zoky ary na zanaka na ray aman-dreny izany koa dia sambatra ray isika malagasy manana an'ity filoha ity. Iny ny fanambarana izay nataon'ny filohantsika koa dia anjarantsika malagasy koa ny mijery izany fampandrosoana izany ary mikolokolo ny fananana iombonana satria isika rehetra dia samy tompona andraikitra avokoa araka izay efa no matimatesako sy nolazaiko tato anatin'ny saina foana. Tompoko vavy sy tompoko lahy ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo rehetra na vita ny hain'ny video hatramin'ny farany satria hajanona tsika keny mikasika an'izay fa amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy ka hoy hoe mbola manasa anareo hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato mba ahafantaranareo ny zava-misy ary ny tena tsara dia azadiny ny miabone ny chaîne natsika sy manisy like ny video ary indrindra mametraka ny commentaire. Mahatsara ianao manao izany abonnement izany dia tsy tara amin'ny video izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma aho tsy ataoko lava ny resaka hody aho saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oie tsao amin'ny manaraka indray io.